ho aminao ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay ankalantsika ny afatra amin'ity an'io ry havana dia arak'izay hitantsika ao amin'ny Jaona voalohany toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny faraka 10. Jaona voalohany toko 2 andininy 7 ka hatramin'ny faraka 10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Izao no hafantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandainga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ao amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ry malala, tsy didy vaovao no nosoratako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay teny efa renareo. Ary koa didy vaovao no nosoratako aminareo dia zavatra marina ao aminy sy eo aminareo, satria miala ny maizina ary ny mazava marina no mahazava ankehitriny. Izay milaza fa ao amin'ny mazava izy kanefa mankahala ny rahalahiny dia mbola ao amin'ny maizina ihany. Izay tiany rahalahiny no mitoetra ao amin'ny mazava ka tsy misy fanafitohinana eo aminy, fa izay mankahala ny rahalahiny dia ao amin'ny maizina ary mandeha ao amin'ny maizina ka tsy mahalala izay alehany, satria ny maizina no efa mahajamba ny masony. Amen. Araka izany ry havana dia fampianarana ny kristianina momba ny didim-pitiavana. Izany moa no mamitina ity ampahatsoratra masina izay nivakitsika teo ity ka mamitina ihany koa ny epistiliny Jaona iray manontolo. Ary misy fahamarinana 3 ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izao soratra masina izay nivakiana tamintsika teo izao. Ny fahamarinana voalohany izay hitantsika eto dia izao: ny olona mahalala an'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny, hoy Jaona. Ny olona mahalala an'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny, hoy Jaona. Hitantsika izany amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Eto sika ravana dia mahita fa mampianatra Jaona ny kristianina. Fa maro manko tamin'izany fotoana izany no milaza hoe mahafantatra sy mahalala ny Kristy. Ary izany mahatonga azy miteny hoe izay manao hoe fantatro izy. Izany hoe misy olona zany tamin'izany fotoana izany milaza hoe izay mahafantatra ny Kristy ka, izay mahalala tsara ny Kristy ka, izay toy izao sy toy izao amin'ny Kristy ka. Dia hoy izy manao hoe izao ny profo hanamarinana azy dia ny hoe fitandremana ny didiny. Fa tsy ampy fotsiny izany ny filazana izay mahafantatra nefa tsy mitandrina ny didiny, fa zavatra tsy misaraka izany fa mitambatra. Ary rehefa tena jerevanao ny dikateny fototra, izany hoe ny teny Grika moa no nangalana nanoratana ny Baiboly tamin'ny teny Malagasy, dia ny teny hoe mahalala dia ambarany hoe ginosko. Ary io teny hoe ginosko io ny tena heviny ihany koa dia hoe manana firaisana lalina, fifandraisana akaiky, toy ireny mpivady miray ara-nofo ireny mihitsy. Fantatsika tsara fa i Maria izao dia nilaza hoe tsy mbola mahalalalahy aho izy. Dika le mahalala amin'iny dia tena hoe mbola tsy nanao firaisana tamina lehilahy aho. Ka ity hoe mahalala ity, ginosko koa no ampiasainy amin'iny teny iny, amin'ny teny Grika. Ka ity hoe mahalala ity zany dia tena hoe manana firaisana lalina amin'ny Jesosy Kristy, amin'Andriamanitra, miombi-piainana tanteraka amin'Andriamanitra. Ka raha misy olona hoy Jaona milaza fa miombi-piainana tanteraka amin'Andriamanitra izy, dia izao tokony hitandrina ny didin'Andriamanitra izy zany, satria zavatra tsy misaraka izany. Satria ilay firaisana lalina teo zany dia midika hoe manana fitiavana an'Andriamanitra izy. Ny ray aman-dreny moa ry havana izay filohan'ny FJKM amin'izao fotoana izao dia efa nanambara izy tamin'ny fampianarana izay nataony manao hoe ny teny malagasy hoe mahalala ho izy dia iray fototeny amin'ny hoe malala na hoe lala. Ka ny olona mahalala ny Kristy zany ho izy dia mahalala ny Kristy sady manana ny Kristy ho mahalalany. Izany hoe misy fitiavana ny Kristy koa zany eo ambadika io hoe mahalala io. Misy fitiavana io, ary izay no nahatonga ny Jaona teo ilaza hoe raha miteny ianao hoe mahalala an'Andriamanitra dia tia an'Andriamanitra ianao zany izay. Ka rehefa mitandrina ny didin'Andriamanitra ianao hoy Jaona dia izao tanteraka ao aminao tokoa zany ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany hoe tena tia an'Andriamanitra zany ny olona hoy Jaona raha ohatra ka mankatoa ny didiny. Izany no atao hoe mahafantatra sy mahalala an'Andriamanitra. Na i Jesosy Kristy ara dia efa miteny izany. Raha tia anareo izy dia hitandrina ny didiko. Any amin'ny Jaona 4:15. Inona ry havana ny lesona azontsika tsoahana avy amin'izany?
Marobe amin'izao fotoan'izao ravana ny olona mitonona ho kristianina, fa vitsy no miaina amin'ny fiainana maha-kristianina. Indraindray ny olona sasany manonona ho kristianina fotsiny izy nefa ny fiainany tena fiainana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy. Aza mamita tena aza mamita tena ry havana, fa eo amin'ny vo no amantarana ny azo. Manahoana ny fiainanao? Manao ny sitrapon'Andriamanitra ve ianao, sa ny sitraponao sy ny filanao ihany no arahanao? Amin'izao fotoan'izao be dia be mihitsy ny karazana t-shirt izay anaovan'ny olona, misy soratra hoe an'i Kristy, tia an'i Kristy, miaraka amin'ny Kristy sy ny toy izany. Tsy ratsy izany fa raha ivelany fotsiny ihany ny fitiavana an'i Kristy, atao amin'ny akanjo fotsiny ihany izany fa tsy iainana, satria ny fiainana mety hoe miaina amin'ny filan-dratsy sy ny faharatsiana rehetra ihany, dia amin'izay fotoan'izay mamita tena ihany isika. Anio ry havana, mety izay bebaka, mety izay iova dia handray fanapa-kevitra mihitsy hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao, fa tsy ny t-shirt anaovanao no zava-dehibe fa ny toe-ponao. Ilainy izany ho fijoroana vavolombelona, fa raha tsisy toe-po manao ny sitrapon'Andriamanitra izany dia lasa fiatsaram-belatsihy fotsiny dikany. Ny amin'izao fotoan'izao ny olona efa mandainga ohatrany hoe gratuit izany mandainga izany, manao kolokolo moa efa lasa normal mihitsy, tsy maintsy atao foana satria efa lasa fomba tany ny sasany. Mamono olona aza efa ara-dalànako, manala zaza izany efa tena takiana ho ara-dalàna izany. Ny firaisana ara-nofo mialohan'ny fanambadiana izany, raha misy tanora maromaro ka anontanianao hoe iza mbola tsy nanao an'izany, menatra ny olona amin'izao fotoan'izao hanangatanana hoe 5 taona ve 4 taona mbola tsy nanao firaisana ara-nofo mihitsy. Menatra. Isika kristianina tsy manaraka ny fanaon'izao tontolo izao tsika, na inona fomba n'izao tontolo izao, dia isika kristianina mpanara-dian'i Kristy, mahalala ny Kristy isika, ny didin'i Kristy no arahantsika, ka na tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra intsony ary izao tontolo izao, ianao manaraha foana ny sitrapon'Andriamanitra, tazomy foana ny didin'Andriamanitra, fa izany no ahafantarany olona fa mpianatry Kristy isika, ny fanaovantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ny fiainantsika amin'ny didin'Andriamanitra no ahafantarany olona mbola misy olona manao an'izany ihany, nareo marina ny tena kristianina. Zany marina ny tena valeur tazomin'ny fivavahana kristianina, ary tena aseho hoy amin'ny fiainanao ny maha-kristianina anao amin'ny asa. Ary izany natonga ny tenin'Andriamanitra, aoka tsy ho tia amin'ny teny fotsiny ihany isika ozy, fa amin'ny asa sy amin'ny atao koa aseho hoy ravana ny fitiavanao an'Andriamanitra. Rehefa misy ny fakapanahy eo anatrehanao, dia eo anao izany manao hoe asehoko eto fa tiako ny Andriamanitra, tsy hanao anio aho. Fantaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary izany dia izao: mahalala an'Andriamanitra ve ianao? Mahafantatra an'Andriamanitra? Tia an'Andriamanitra ve ianao? Mitaona anao ary havana, mba hankatony didiny, jerevo daholo ny lafim-piainanao rehetra. So dia misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ao, meteza hiala amin'izany, fa mila mankatony didin'Andriamanitra isika, satria mila manam-porofo aminy isika fa tia azy. Ary izany zavatra any tsy vitanao amin'ny herin'ny tenanao raha tsy ny fanahin'Andriamanitra no mitoetra ao anatinao. Fa izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ary izany no nahatonga an'Andriamanitra nampiteny an'i Ezekiela mpaminany fahizay manao hoe omeko ny fanahiko ianareo izy, ahafahanareo manao ny sitrapoko. Koa raha miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra ianao vao vitanao izany, fa raha miezaka ara-nofo fotsiny ihany tsy vitanao izany. Ampanjakao eo amin'ny fiainanao ny fanahin'i Kristy dia ilay fanahin'ny fankatoavana. Ny famarinana faharoa izay ambara amintsika tokoa nefa ry havana dia izao hoe ny didim-pitiavana dia sady didy ela no didy vaovao, hoy Jaona. Ny didim-pitiavana dia sady didy ela no didy vaovao, hoy Jaona. Hitantsika izany amin'ny andininy 7 sy ny 9. Raha veriko vakiana dia izy manao hoe ry malala, tsy didy vaovao no nosoratako aminareo, fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Ny didy ela dia ilay efa renareo, ary koa didy vaovao no nosoratako aminareo dia zavatra marina eo aminy sy eo aminareo. Eto hitantsika ravana fa miresaka hoe didy foana i Jaona. Ka rehefa tena vakianao ny epistiliny iray manontolo, io didy io dia didim-pitiavana no ambarany amin'io. Izany hoe iresaka mahakasika ny didim-pitiavana io izy. Ny epistiliny Jaona moa dia epistiliny fitiavana, ary ao amin'ny toko 4:1 zao dia mazava tsara ny ambarany manao hoe ary izao no didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny. Io didim-pitiavana io no ambarany. Ny ambarany amin'ilay didy ela indray dia ny didy 10,
zay efa rena reo hatramin'izay hatramin'ny nanomboana ny fiainan'ny zanak'Israely nandrenesanareo an'izany didy ela izany dia io didy mpitiavana io dia efa le didy folo ihany ane izy io le didy folo ihany izy io zay ny tiany ambara zany nefa ihany koa izy didy vaovao ihany koa izy io satria zavatra marina eo aminy zany hoe Jesosy Kristy no ambarany amin'izany didy vaovao ihany koa izy ilay didy mpitiavana zay omeko anareo satria Jesosy Kristy no nahitantsika sady nampianatra antsika mahakasika an'izany hitantsika teo amin'ny fiainan'i Jesosy Kristy zany hoe Jaona mantsy ny olona izay nandefasany izao taratasy izao ary tena marina zany satria raha mijery ny didy folo tokoa dia mahita fa io didy folo dia afaka mizara roa ny efatra voalohany dia miresaka mahakasika ny fitiavana n'Andriamanitra ny fahatatiny izay no mame azy ary ny enina farany dia mahakasika ny fitiavana ny olombelona izay no mame azy ka izany nahatonga an'i Jesosy Kristy any Mateo 4:2-7 ka hatramin'ny 7 izy dia milaza mamitina n'ilay didy rehetra mihitsy dia milaza izy manao hoe tiavan'i Jehovahandriamanitra ao izy amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra sy ny sainao rehetra izany ny didy lehibe sady voalohany izy ary ny faharoa dia tahaka izany izao tiavany namanao tahaka ny tenanao izany didy roa izany no ifantohan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany izany hoe tsy zavatra vaovao fa zavatra izay efa le taloha ihany io ambarako io Jaona fa ambarako amin'ny fomba vaovao fotsiny entina andraisanareo azy fa rehefa mahatanteraka an'io didy mpitiavana io zany ny olona dia mahatanteraka ny lalàna sy ny fitsipika rehetra izay nambarany mpaminany izy izay zany no anambarana azy eto didy mpitiavana sy zavatra hoe vaovao vo izao vo ampianarina fa efa hatramin'izay fa amin'ny fomba vaovao no anambarana azy ankehitriny ohatrohatran'izay zany ny fomba azahoantsika azy ary inona moa ravana no lesona azy azontsika tsoahana avy amin'izany zany didy mpitiavana zany tsy zavatra lany andro zany mbola azo iainana hatramin'izao andro ankehitriny zao mbola zavatra vaovao iainana hatramin'izao andro ankehitriny zao satria ny zava-misy amin'izao no tena efa miova mihitsy le fitiavana fitiavatena ny tena misy amin'izao fotoana izao fitiavatena ny tena misy ka le tena fitiavana agape marina tsy misy zany ary tsy maintsy ampianarina zany ny zava-misy ohatra fotsiny zao raha ka namana ny olona sasany dia efa jerevany tsara mihitsy aloha inona ny antereo azoko amin'ity olona ity ity olona ity tena manana an'izao andeha ataoko izay havanana aminy sy namanana aminy dia misolelaka mihitsy ny olona sasany zany fe natao hoe fitiavana dia miezaka mihitsy ty kadao kelinao ty ny toy izao rehefa tena dinihana nefa misy zavatra tadiavina ao ambadik'ilay izy ao misy intérêt misy tombontsoa tadiavinao ka tsy fitiavana araka ny tena marina zany fa ny fitiavana agape marina zao tsy mitadiny azy na ny vady azy amin'izao fotoana izao ny olona sasany efa tombontsoa ny tadiaviny antony anambadiana ny olona sasany dia tsy gaga mihitsy sika mahita hoe olona antitra be toy izao miaraka amin'ny olona tanora kely toy izao resaka intérêt no betsaka ao ambadik'ilay izy fitiavana mitady tombony ka tsy manao zavatra tsony ny olona raha vao tsy hisy tombony ho azy inona aloha ny anjarako inona aloha ny tombony ho aziko fa za tsy andaniny fotoanako amin'ny zavatra toy izany mihitsy raha tsisy intérêt ho tsy izany ny tena fitiavana ny fitiavana agape raha jerevantsika le soratra masina mbola azo iainana tsara ary zavatra vaovao iainana amin'izao fotoana izao mihitsy ny teny hoe tsy mitady ny azy tsy mitady tombony ho an'ny tenany io tsy fitiavana misy fitiavatena io tsy fitiavana hoe te azo n'ity sezy tia na te azo n'ity toerany tia dia rehefa tena dinihana ny antony izao misy tombontsoa tadiaviko ao ambadik'izay zavatra izay ity toerany ity no omenanao io toerany io tonga dia tsy tiana satria izao misy tombontsoa be deaibe verina hoe tsy azo ao ambadik'ilay izy zany hoe tsy tena le fanasoavana n'le olona mihitsy ny tena mahamaika na fampandrosoana eo anivon'le sehatra anankiray fa tena fitadiavana tombontsoa ary tsy fitiavana mihitsy zany fa fitiavatena ry havana mba jereo any ny fiainan'i Jesosy Kristy rehefa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao izy tsy nisy tombontsoa mihitsy ny tadiavina tsy nitady mihitsy izy hoe ho manan-karena na hitady toerana hitady laza zodera sy voninahitra sy ny toy izany fa tena nanomeny zavatra rehetra ny kely iaina maritra ny fahavelomana izy nitory fotsiny ny filazany tsara ary tsy nahitanao taratra mihitsy hoe mitady tombontsoa izy na mitady sesy izy na mitady inona izy fa tena natolona ny zavatra rehetrarehetra ny zavatra ny tadiaviny dia zao ny amonjena ny olona rehetra
le tombony ho atsika mihitsy ny tena ny tadiavany. Matiantoka izy raha amin'ny maha olombelona hoe lany fotsiny ny fotoana ny tsisy zavatra nitsangana, nefa tena zava-dehibe satria nanolotra ny zavatra rehetra izy, dia hitan'ny olona ny valeran'izay rehefa avy eo. Ny zava-misy dia izao, feno fitaka ity zao tontolo izao ity, mamitaka daholo na ny karazana publicité rehetrarehetra izay misy, mitaonanao fotsiny izy hanome sy hamoaka, dia lasa misy le esprit fanaovana business mihitsy, ka tonga hatrany amin'ny kristianina zany, dia lasa hoe mody teneniko izao izy lankina kokony amin'izao izy, nefa nitanjoko dia izao ny amoahany ny vola le posiny ihany, ny ahatonga azy hampatanjaka sy hamme vola ka ahatonga ano lasa miliardera, ahatonga ao tahaka an'izao so tahaka an'izao. Lasa zany ny toe-tsaina amin'izao fotoana izao, ka raha tsy manana an'izany toe-tsaina bizina zany ianao tsy lasa lavitra mihitsy. Ianao miaina amin'izany didi-pitiava zany ka dia hoe hanome tsotra fotsiny, hanome tsy misy tambiny, hampisambotra tsy misy valiny sy ny toy izany. Tiavany namanao dia ho tataka amin'ny posinao izy ny olona sasany. Kanefa tena mbola zavatra mbola ampianarina hatramin'izao zany rehefa fa zanany ny tena fitiavana. Ny tena fitiavana dia tsy mora sosotra. Ny fitiavana dia tsy mety levina. Tsy hoe nanao anahy izao indray mandeha sy indrozy dia tsy teherika azy intsony aho. Tsy izany le fitiavan'Andriamanitra, fa ny fitiavan'Andriamanitra dia hoy ny irantsika hoe fitiavana toy ny an'ilay Jesosy, fitiavana manolotra ny aina, fitiavana mandresy fahotana, fitiavana mandrakizay doria. Ny fitiavan'Andriamanitra dia mbola ampianarina antsika amin'izao fotoana izao, mahamela heloka zany. Pardon na inona tsao mamela ny zavatra rehetra ny fitiavana, mamela heloka amin'ny zavatra rehetrarehetra ny fitiavana. Ary zany ny zavatra hoe ampianarina zany, ohatra ny zavatra vaovao zany kosa ve ny nataony, ka zao kosa ve dia ahoana no amelako ny helony ao anatin'izany. Ny fitiavana izay ampianarina anao dia fitiavana mamela ny zavatra rehetra, mandefitra ny zavatra rehetra, maharitra ny zavatra rehetra. Ary raha ampianarina anao zany toy ny zava-baovao amin'izao tontolo izao zany, fa tsy zavatra vaovao, fa efa zavatra taloha ihany zany, dia izany no ampianarina antsika amin'ny kristianina, io fitiavana agape io, izay hitantsika atao amin'ny Kristy ilay izy. Ary zany no antony tokony angatantsika mandrakariva hoe tompo ampianaro ahy ity. Fa rehefa mandiny tena tokoa ny tsika ravana ny amin'ireo fifandraisana be dia be izay ananantsika. Misy olona tena hoe ity olona ity tena karakaraiko mihitsy ny fifandraisako aminy, jerevo tsara fa sao dia misy intérêt keritreretinao ambadika ilay izy. Fa mety misy olona ve tena hoe tsisy ny ninona mihitsy no azonao aminy, fa tena izy ianao hoe karakaraiko ity ataoko an'izao ty, na tsinitsinina mihitsy ara, fa dia izay fotsiny. Zany le tena fitiavana. Ary zany nahatonga an'i Jesosy ilaza manao hoe raha izay olona tianareo sy mahavaly fitianareo ihany izy no ho tiavinareo, mitovy amin'ny jentilisa ihany zany. Fa ny tena kristianina dia miaina le tena didi-pitiavana, dia le didy vaovao, dia le fitiavana tsy mitady ny azy. Ka ozy manao hoe omeo izay rehetra tsy afaka hanome anareo, tsy afaka mpisambotra anareo, tsy afaka hamaly anareo, izay atao izy, fa izay no tena fitiavana. Ny fantaniana mipetraka amin'ny kosa aminao ary zany dia izao hoe manahoana ny fitiavanao. Sao dia mbola fitiavatena, fa tsy ilay tena agape no miasa. Mitaonanao ariavana amin'ity ity andiny tena, hieritreritra lalina, ary tena iova mihitsy, dia angataka amin'ny tompo hoe tompo ampianaro ahy ity, elevony re, ity fitiavatena atao anatiko ity fitiavana tompontsoa atao anatiko ity fitiavana izay mikendrikendry an'izao sy mikendrikendry an'izao aty anatiko ity, fa tsy fitiavana zany. Ary didy mpitiavana, izany no nampianarin'ny Jaona, ary mbola ampianarina antsika hatramin'izao koa. Tiava ny namanao tahaka ny tenanao, ho Jesosy Kristy. Tsy vitanao zany raha tsy ny fitiavan'i Kristy no mitoetra ao anatinao. Ny fanahy masina no mitondra ny fitiavan'Andriamanitra ao anatin'ny fiainantsika. Asan'ny fanahy masina no manome an'izany, ka angatao ny fanahy masina rehefa samy angataka ihany, fitiavana ry angatahany, fa izany ny zava-dehibe indrindra, ho ny soratra masina. Ny famarinana farany, izay mankahala ny rahalahiny dia mbola mitoetra ao amin'ny aizina, hoy Jaona. Izay mankahala ny rahalahiny dia mbola mitoetra ao anatin'ny aizina, hoy Jaona. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny 7 ka hatramin'ny faraka 10. Eto karavana dia mahita fa raha misy olona hoy Jaona ka milaza hoe ao amin'ny mazava izy, izany hoe mihevitra ny tenany hoe efa tsy ao anatin'ny aizina intsony, fa efa mitoetra ao anatin'ny mazava, izany hoe efa zanaky ny mazava, efa zanak'Andriamanitra, satria Andriamanitra dia mazava. Dia izao izy, raha mbola mankahala ny rahalahiny izy,
dia diso ny fanambarany fa mbola mitoetra ao anatin'ny aizina ihany izy zany ny dikany. Satria ny olona izay mandeha amin'ny mazava dia olona miaina sy mandeha amin'ny fitiavana, miaraka izany fitiavana sy fahazavana zany, zavatra miaraka zany, ny aizina sy ny fankahalana no miaraka, ka nahatonga azy iteny raha mbola ao anatin'ny olona zany fankahalana zany dia mbola ao anatin'ny aizina izy zany, mandeha amin'ny aizina izy zany, tsy malala izay alehany izy zany, ny maizina zany no mbola mahajamba ny masony io izy. Ary amafisiny io ao amin'ny toko 4:20, raha misy ozy manao hoe tia an'Andriamanitra nefa mankahala ny rahalahiny dia mpandainga izy, fa izay tsy tia ny rahalahiny izay hitany ataony ahoana no fitia an'Andriamanitra izay tsy hitany. Inona ry havana ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany? Mamperitreritra zany ry havana. Ao an-tokantrano ao misy ny mpivady tena mifankahala mihitsy, miaraka ihany fa tena ankahalaina mihitsy le vadiny, fa arito tsara mihitsy fa le zavatra ataony no ankahalaina fa tsy le olona, le ratsy ataony. Ohatrany hoe ianao zao amin'ny zanakao, raha manao ratsy ny zanakao tsy hoe tsy tianao ny zanakao, le faharatsiana ataony ny tsy tianao, fa ny zanakao tianao foana ihany. Fa ny olana dia izao sady tsy tiatsika le olona no tsy tiatsika le zavatra ataony dia lasa miaraka tsy tiatsika ao, dia izay le atao hoe fankahalana. Lasa miaraka tsy tiatsika amin'ilay izy eo koa le olona, dia lasa hoe za tsy tia maizina an'iny, za tsy tia mainty an'iny, aza mba manonona ny anarako eto anatrehany, aza manonona ny anaran'iny eto amiko eto mihitsy nareo, voatenenina le anarany dia tezitra amin'ny savoaka, tsy tia an'ilay olona mihitsy. Dia izany no mahatonga andreny hoe tsy mifampiteny nefa dia ao an-tokantrano zanaka sy ray aman-dreny, mpiray tampo, mpirahalahy. Le rahalahy eto tena rahalahy ao amin'ny tompo nefa rahalahy ara-nofo koa mifankahala, tsy mifampiditra trano nefa mpiray vodirindrina, ry havana. Mbola endriky ny aiziny zany, tsy tian'Andriamanitra zany fa esory ny aiziny, roay ny aiziny fankahalana, tsy toetra ao anatintsika ao. Omeo lalana io fankahalana sy fahatezerana lalina mitoetra ao anatinao io, fa aza mampitoetra an'io fa mandroaka ny fahazavanana io aiziny io tsy namany fahazavanana izy ny aiziny zany dia tahaka izany koa any am-piasana any, indraindray tena misy olona tena ankahalaintsika mihitsy, ary mety tena manao ratsy antsika tokoa le lehibe antsika, manao izay fomba rehetrarehetra mihitsy, fa tsy mahazo mankahala azy sika ry havana. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra fa tsy maintsy, vitsy ihany moa ny teny hoe tsy maintsy ao anatin'ny Baiboly, fa raha i Jaona no antaninao toko 4:20 manao hoe izao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa, tsy maintsy. Io olona ao am-piasanao io mba fantatra hoe fa tsy maintsy mitia an'io ianao, tsisy excuse ianao eo anatrehan'izany. Ny fitiavana tsy afahanao miteny mihitsy ka izy kosa ry pastera tena zao, tsy maintsy mitia azy ianao, tady tio zay. Ary ao anatin'izay fitiavana azy zay avao tsara mihitsy hoe ny zavatra ataony tsy mety amiko fa izy ara-baiko, izy olombelona mitovy ahy ihany, izy olona izay manana fanahovonjena ihany koa, ka mampalahelo ary izy manana an'izany toetra ratsy zany, fatoran'izany zavatra zany. Ary indraindray ao avin'ny fiangonana ihany koa misy anery havana tena hoe mpiara-manompo samy diakona dia zay pastera aza ampiarahana groupe zany, fa zay sinany tsy mifampiteny, aza mamita tena ry havana, fa raha mbola ao anatintsika ny aizina dia tsy ao anatintsika mihitsy nyzany ny fitiavana an'Andriamanitra, ary tsy mbola ao anatin'ny fahazavana zany. Mandehana mifamela aminy, fa tsy azontsika atao mihitsy ny manana fankahalana na manana alahelo amin'ny olona. Ary zany moa amin'izao fotoana izao indraindray ohatrany efa zavatra normal zany raha miresaka raharaham-pirenena, mankahala mpitondra, mankahala mpanao politika. Misy ny olona dia tena tsy tia halala fotsiny, kristianina tena mitonona hoe kristianina, nefa dia izao fotsiny hoe za indray ozy aloha pastera ninina teneninao eo, za dia tsy tia maizina an'ireo, za dia tsy tia maizina ny anina, za dia tsy tia maizina ny anina, dia ohatraohatran'izay le izy. Tsy mety zany ry havana, tsy mety zany. Ny fitiavana tsy manisy ratsy olona, ny fitiavana tsy manozona, ny fitiavana tsy mahatonga anao hany ratsy ho an'iny olona iny na hifaly amin'ny tsy fahamarinana sy ny fahavoazan'ny olona anankiray, fa fankahalany zany, ary betsaka ny fankahalany anatin'ny fotsika ao. Fa izao tenin'Andriamanitra izao dia tenin'Andriamanitra mitondra ny fahazavana ao anatin'ny fiainanao, te androka andro fankahalana maro anatin'ny fonao reo Andriamanitra, mba hahatonga anao tena iaina marina amin'ny fitiavana azy, hahatonga antsika iaina amin'ilay didim-pitiavana zay ny matimatesan'i Jesosy Kristy rehefa nitory ny teny izy fa izay mbola zavatra hampiarina ankehitriny zany, ary tsy zavatra lany andro zany. Ny fanontaniana mipetraka amiko sy aminao ary dia izao, sao dia mbola misy olona ankahalainao any ambadimbadika any,
nitaonanao ary havana hiavana aminy. Raha nanantona azy ianao fa izy ny tsy nandray efa vita ny adidinao. Fa raha tsy nanantona mihitsy ianao fa miavinavina ny amin'ny toe-ponao, diso eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Ka nahatonga an' Jesosy avelao aloha ny fanatitra ao sy dia ndany aloha miavina amin'izay olona manana alahelo aminao. Amin'ity an'io ty ary meteza iaina amin'ny fitiavana isika. Aoriana izao toriteny izao dia ekany ka ho maro be ny olona resy lahatra dia hoe andeha famesazy aminazy andeha anantona azy ara-pitso, angataka fionana aminy hifamela aminy izany no sitrak'Andriamanitra. Ary tsy vitanao zany raha tsy ny fanahan'i Kristy no miaraka aminao, mangatahery avy amin'ny fanahan'Andriamanitra. Jesosy omeo any hery afahako mandeha amin'ny fitiavana toy ny nandehananao, ka na dia nole fonina sy ny fatsiana azy ianao, mbola nahavita ny vavaka ho an'ireo olona reo ihany. Tsy nankahala Jesosy Kristy teo izany koa ny isika. Raha fitinina izay rehetra voalaza teo ravana dia izao. Voalohany ny olona mahalala an'Andriamanitra dia mitandrina ny didiny hoy Jaona. Ny tena zavatra ilaina tsy finoana tany saina fa finoana enti-miaina. Meteza ho mpankatoa fa tsy mpiaino fotsiny ihany ka mitaka ny tenanao. Ny faharoa dia izao, ny didim-pitiavana dia sady didy ela no didy vaovao. Mbola vaovao hatramin'izao andro ankehitriny izao izany fitiavana akape izany. Ny farany dia hitantsika teo hoe izay mankahala ny rahalahiny dia tsy mbola mitoetra amin'ny fitiavana fa mbola ao anatin'ny aizina. Hoy Jaona, tandremo ry havana, sao dia mankahala olona ianao na iza na iza. Ny olona mety hankahala anao fa ianao tsy mahazo mankahala ny iza na iza izany, satria tsy maintsy mifankatia isika. Ka raha misy fankahalana ny anatin'ny fotsika any, izao ny fotoana handevonana sy hanesorana izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra. Amen.